Adamo, andrenesanao ny feon'ny solofo, hery, jasmin, tojo, simonette, saondra, onja ary aina. Fanganareo maika ny andeha sady fa tokony mbola iresaka ny itsika e. za maika no manany asako rapitsoko. Ka mipetraha molo fa aza maimaiky ohatran'io samy maika ody dôly anie zao manan-javatra atao e. Fa resakininy Momba ny dada hitanareo fa izy tsy mety amin'ny tsony ny hipetraka rerety ambany vohitra aty rehefa maty ny vadiny. Ka ny eritreritra dia zao tsy aleo ve izy mba mipetraka any ray amintsika reto e. tsy aloha zany tonga dia raisinao iziko. Fa naona moa tonga dia hoe hevitra tokony hifandiniana aloha fa tsy hoe tonga dia aty amiko. Ianao ny lamatoko. Hita ho ako. Tsy fantatrareo anie izay toetra ny vadiko sy ny mety tsy ho fahazakany azy ve dia tonga dia hoe any amiko fotsiny izao. Ka mandra-paloko. Ko zavatra fanapa-kevitra maika anie za. Ny aty amiko loatra tsy mety satria zaza irana amin'ilay asako. Miala amin'ny enina sasam-baraina ny miala ao an-trano e. Dia amin'ny enina sasany hariva farafahaingany vao tonga ao an-trano. Dia ahoana ny fikarakarana azy amin'izany? Izy raha teo lehilahy. Aty amiko aloha tsy mety e. Ono inonareo roa. Inona moa no hoe fikarakarana atao amin'ny dada? Izy anie tsy hoe malemy, tsy hoe molona bataina eo am-pandriny. Fa ny petrahany trano hipetrahany fotsiny tsy izy no tokony hikarakarana sakafony zay ny tiako atongavany. Ko na sakafo atoandrony ary nga heverinao hoe iza manao ny sakafo atoandronareo? Zay nga misakafo ao an-trano fa samy mihinan-kinana ny ivelany ihany. Sarotra be zany ry mihaja. Tsy aleo ve mba any aminao fa ianao lehilahy. Zay nge olona manara-bady. Samy mihitsy. Savy atsony izy dia tsy fantatra koa anie aloha izay heviny zao hoe any amin'izy izy ny te hipetraka e. Aleo aloha tsoko vetivety ary maika tsika. Dia aza ela ary fa maika hody ka. Enjana beky izany ry mioty a. Za ohatrany tsy mahavita fa ndrino ansa. Hitako. Sady hitandriny amin'ny vadiko iny kisarosaroto be. Mandroso dada. Mandroso. Fa misy inona ary reto a? Aza mipetraka eo fa ohatran'ny ratsiratsy ty seza ity fa etsy. Mikasika ny fiainan'ny dada ihany no tiana resahany. Tsy azoko ane izany. Fiainako ahoana moa? Ka ianao zao efa lasa iny mama dia tsy mety tsony ny hipetrahanao rery aty ambany vohitra. Dia izay mieritreritra hoe tsy aleo ve mba miakatra ny Tsirabe amin'izay any aminay mipetraka e. Nahiranareo any ako za mikokoako ty ve? Alao ihany aho dia hoe tantarana eto ka. Dada, tsy vesatra ho anay anie ny fiakarana ho any. Tsy aleo ve mba maka-aina amin'izay ve fa ampy izay taona maro nipetrahana taty ambany vohitra izay. Ka tsy tamana any aminareo any mihitsy ny ahy. Inona tsy mahatamana anao any? Eto fananana sy ny tanàna ho atao aiza. Sy nareo indray dia tsy aresidoko any dada amin'izany eo. Izay fananana zany mory dada azo apetraka aman'olona aty zany dia manendry olona hikarakara azy. Ianao koa mihaja dia miinsista be. Ka mety aminareo ve izy raha mijaly rery ato e? Tsy aleo izy miakatra any amintsika. Fa toko izy manana mpanampy. Inona tokoa moa zany no mampijaly ahy eto e? Ka zany teneniko zany hoe sahirana rery tsisy ny vady efa lasako inona tsony. Le zafy toko manampy anahy eo ihany izy e. Zay zany ny tenin'ny dada andeha anie zay e. Tsy maninona fa afaka mandeha amin'izay nareo. Tsofina rano nareo. Mety koa ny ery dada raha ohatra ianao ary tsy hipetraka dia mba manao vakansa kely fotsiny ary aloha faravaratsiny hoe herinandro na tapa-bolana mba miova rivotra kely.
Mety koa izay a. Raha izay nga dia azo eritreretina fa raha le hoe hipetraka any aminareo tanteraka ohatrany tsy vitako ka mbola betsaka ny zavatra ao alamiko ka tsy afaka hiaraka aminareo andro ho any a. Eny e, tsy maninona izany. Dia kohakako ty fotsiny no mety andefasanareo fanafody kely any angambany. Vao tonga any dia efa alefako izay, aza matahotra. Alefa so taxi borosy fa tonga eo tanàna eo foana iny. Ormioty a! Nisy afatra tonga ny avy any Sondrariny e? Afatra inona indray? Marary hono ao dada. Tena mariny zany. Marary mafy hono izy ao. Aiza koa e? Zay ny alefa nahiko mihitsy zao tsika ny sahirana miaka midina ny andro ty fahavaratra lalana makany Sondrariny zany enjana be. Dia ahoana zany? Ahiko ho faty rery any iny raha vao tsy tonga any tsika. Dia inona no ataoko ianao zao lehilahy eoko? Zay tapaka ao dia tapaka iroa. Izy koa zitina tsy azo resahana mihitsy hoe ndao mba hiakatra any Antsirabe. Izy aloha dia izay e. Mandreraka mihitsy. Kanefa tsy maintsy mandray fanapa-kevitra tsika. Misy moto ihany io no makany. Fa ny frais fotsiny lafolafo. Ono a? Fa miora ve fa mahalala an'izany sa vao zao mihitsy? Tsy bola tsy fantany zany fa ianao fotsiny aloha no vonjeko. Tsy mahalala an'izany izy. Dia ahoana misy moto dia ahoana? Ka le frais tsy fantatro fa mbola antany eny amin'ny stationnement aloha hoe ohatrina marina le frais makany raha moto ny andehanana. Dia tsy maintsy hoe za zany midina makany raha vao motoko. Tsy maintsy izay ko. Efa za koa nety miasa zay mampiasa zay na. Sa ve nareo sy miora? Ahoana koa ny andehanana n'iny moto makany amin'ity andro fahavaratra. Tsy vitany zany fa tsy maintsy za aloha no makany. Fa na izany na tsy izany mba mifanampy kely tsika amin'ny frais a. Tsy maintsiko. Lafolafo be le frais mantsy amin'izao. Dia sao dia mpitondra zavatra nareo? Zavatra iny moa zany no ampitondranako. Sakafo, asa tsy fantatro, voankazo, vola, izy daholo zany. Eny e, tsy maintsy mifampidinika momba an'izay tsika telo. Za izay tsy dinihana zany fa izay mba anareo fotsiny te avy any amin'ny ora, te avy any amin'ny mioty e. Izany hoe zany solo tena mpitondra fotsiny any aloha fa ny frais no hoe tsy maintsy hifanapitsika. Eny e, ka aloha iresaka izay mirahavavy. Dia ahoana re zany e? Ka tsy aza atao ela fa tsy maintsy rapitso aho zany dia midina any a. Eny e, telefonina miora aloha. Dia tonga dia tamy any izay dia atsoko ary aho zany dia ahitako an'izay fotoana na aterinareo any an-trano ny vola. Sa tsy afaka manatitra makany nareo? Ho avy any izay sady anatitra izay no ampitondra zavatra. Izay zany ary ny ramose-anao naka izy? Miasa. Izay no nataoko hoe tsy afaka makany raha izay roa aloha dia tsy afaka. Ny anahy manokana aloha dia tsy possible mihitsy hoe no andeha ho any. Fa dia efa tsofina rano ianao ho any a. Finanto marina izy. Ka izay dia ampitondra vola izay a, ampitondra zavatra izay. Dia hoe toaingana. Tsy fantatra na marary mafy izy ihany dia. Ka marary mafy mihitsy io fa tsy hoe tsy fantatra izay iny ny feo avy any. Dia izay ary e. Aloha za andeha dia telefonina miora dia hita eo ny atao. Ahoana dada? Ahoana le roa? Tsy marary, tsy marikoditra fa mandro soloa aty an-trano e. Ary ity atokotany. Tsara ihany aloha rehefa tsy marary fa tsy hoe faly ny ahitanao marary akory fa. Marary aka. Ka zao matanjaka be mamahana kisoa zao. Mandro soa aloha aty an-trano letsy fa ity atokotany ko ve. Ka le vaovao nety le olona laza tany zao dia hoe tena marary mafy ao ny dadanareo. Na andefa afatra mandainga zany le olona. Tsy mandainga izy ka. Tsy mandainga izy fa tsy azo kokoa zany. Fa marary n'inona dady?
zao ihany aloha. eno ny dada aloha Ie. ny vola lany nandeha moto ny lamosiko zany marary natototony moto lalana koa zany a enjana be Zany lalana ary nisy lavaka zay ary saika ny enjera tao zay sy le rangara tsy izy hitako hoe efa zatra ihany kanefa tena kely fotsiny saika tany anaty antsana ratsy de ratsy ny lalana makaty. Zao le roa soa azy aloha fa mba seny tonga aty fa marary ihany io zany fa le izy aretina hafahafa hafahafa ahoana ka nga efa nisy mpitsabo tonga teto misy mpitsabo efa hitako any fa horesahana aminareo aloha le izy raha mety na tsy mety fa le aretiko izany lesy raha tsorona de zao areti-pitiavana le izy io. dada ty ve manany ihany sa hoany Tsy manany ihany fa zava-marina zany lazaiko any se zany. areti-pitiavana ahoana aloha malahelo mama no malahelo ve mo no maty ve iverina tsondro fa ka hoe ahoana le areti-pitiavana zao letsy asa raha ho sitrakareo telo menadana ahoana fa anambady ay ve ka zay mihitsy ny otrany nampiasa saina tao ao zay zany tena nampiantsony dadana io ka ny nampiasa saina mantsy de hoe akasitraka an'izay fanapahakevitra zay ve nareo telo menada sa ahoana zay nefa ny azo lazaina hoe fa mifankaty tsara mihitsy fa efa misy olona miaraka amin'ny dada zany tsy hoe efa miaraka fa efa mifampiresaka de olona tia tanàna ihany zany tia tanàna ihany izy ka meza sendray moa nefa ko atahoana ary morsefa ny taona mbola anivonivony ihany moa le mikarakara eny tena koa amin'ny fandrosoana ny fahalebiazany ty hitanao ihany izy tsy neritreretinay kanefany azo atao hoe mety ihany na de zany ary fa satria dada kosa aloha tsy mety le mipetraka rery zay aloha de tsy azo sialava zay mantsy natonga anay inteny le tamin'iny fotoana iny hoe tsy aloha hoe dada miakatra ny tsira be de mipetraka any aminay kanefa moa zany ny hevitry dada de zavatra hafa mihitsy fa nga de efa maika be izy ty moa tsy maintsy atao zao de zao atao hoe maika tsy maika ihany moa ka rehefa mazoto ve moa nareo telo menada za mazoto fa izy roa aloha tsy fantatro zay heviny tsy hitako aloha zay olana any amin'izay kanefa ny aloha tsy koa mahalasy eritreritra dada mbola tsy ampy herintaona koa reny na faty amin'ny mamy de ahoana ray volana mahery eo nge de feno herintaona de efa mety zany tsy maninona fa de efa mpitao amin'izy miraha vavy ihany fa ka izy ty olona efa hitany de vadin'ny tompoko lahadany imeza se fotsiny amoko le fomba hitondrany dadazo mihitsy mampime ka mety izy angamba no anjara voatendro ho ako fa inona ny fidianany dada azy aloha nga moa de hita hoe inona ny fidianana azy fa fanojo le fitiavana de mifampiresadresaka eny an-tsaha eny de raikitra ka eny ary zao lesy aloha zao kambany ny anay moa efa hevitra tapaka ka voatongany ianao de efa lamino ny momba an'izy miraha vavy ka tsy ho angatahana andro ela loatra izy ty fa ho velesina ihany mividy mafana eny ary
Zay zany. Ny fandaniana rehetra am'izay io moa nga moa de isy hoe raha de akotroka fa atao tsotsotra eo de izay fandaniana an'eo za ihany miantoka azy fa tsy de misy hoe anavesatra anareo telo menada akory. Reto aloha fa sao de adiniko nisy zavatra nampitondraina izy roa aiza izy teo. De misaotra anareo rankizy fa misy laoka aty de misy mofo misy akondro koa io. ohatra Ary tafiditra ato ary ny kapan'le ankizy fa ahoana koa ary zany. Saroka diny de tonga ty kapa. de ataovy any am-paosy any ty kapan'ankizynareo ty. Ratesy Raha lisy marina teko anomeny feony. Ratesy mandroso rehefa tsy mihidy anie io trano io azy avery fa tsisy olona ny ato ihany aka mandroso za tsy izy raha ava de manao akory salama tsara fa petrapetra aloha mahazahoto oatra fa petraka ka eto moa zao efa aperiny fa tonga teo i mihaja de nitondra n'io sakafo rehetra io fa tamin'ny viny izy nandalo teo vo eo izy ny lasa ay fe saika mifakatratra teo azy nareo raha nisy keliko io ary mety izy azy zany le tazako atsary anjefana tary teo lehilahy matoako ny teo nety ihany aloha le tetikady fa nga reny ratsy ny lazana hoe maharary ho avy ety elanelam-potoana io de tsy gaga be ve izy tonga teo hoe nao tsy narary akoho nefa nanafa efa nilazaiko azy fa narary fa le aretina fotsiny no hafa ary ataovy aloha ty gato raha lisy fa sady manentoento ery za fofony zanako efa tsy andriko le andro ray toa zato ty raha lisy raha ny fijeriko amin'ny hevitry mihaja mantsy ny ohatrany tsy andary eo am'le hoe anambady ahko fa izy vavy zao miatahozako mety tsy aneniny reny rehefa mazoto lehilahy matoa enga netiko hitan'ireo koa ane ny fahaseranako rehereto hoe toka tena amin'reto tanàna sy vohitra sy ny fambolena reto ka inona hoe raha lisy ty vaovao nentina aloha ka inona moa zany tsy zay avy any aminao zay zao mivabo mafaliko na de le isika mifankahita eto koa aza moa ty de efa mahafinaritra ko mahery le fitiavana raha lisy sady ho raikitra ihany zany izy za aloha mino fa ho raikitra io tsy votsitra tsony io tonga de matoky ianao hatramin'ny farany fa tsy maintsy tanteraka ny fifankatiavantsika endre radesy zay aloha fa ngatadalana kely afa mbola andeha nonjakanany ery andefany ery andesa ady ve ianao ohatry ny satrika foana any ahitanao eto za maiky andeha nonjakana na fa malazy eo ny anana rehefa faly be hitan-dadesy teto aloha androany de misaotra rera lisy fa zao misy vola kelikio tena men'ny ankizy teo de ianao moa mba efa elana niry hoe kisopido reraka am'le marary ny tongotra mivato kely sy ny namany fa de mba mividianako zipo plise ataovy an'le mavokely ohatry ny ataon'ny tanora am'izao reny tena mombosena rapitsy mba zaonina kely ianao am'izay te misaotra rera dezy malalo gravy ke tiry mioty
Gravy. Inona ny gravy? Be vokany hoe mamalisy. Zany. Andrekako. Afa-baraka tsika. Tsary mbola nisy ohatran'ity. Fa firy taona moa iny e? Iny ve ketsy efa 80 latsaka kely fotsiny. Tena sérieux ve zany? Zany oniko. Mihaja ny antso anahy tamin'ny maraina dia ampifana zany ndriko. Ndry mampifanako ndry. Ndry mahay mampifanako. Aiza ny aizako azy zany. Tatary zany a. Dia inona ngakiny atao amin'izany? Inona ny atao hoe sorona? Ary maninona tokoa moa raha atao an'izany? Aza mitapy. Alao aterany ihany iny ko atao hoana. Ziny koa veke dia alatsaka zazatsonina dia inona ary fa mba tena marina e. Zara ary indrina hita hevitra an'izay sao dia karakarana iny fa tsy mamely. Tena marina fa baraka ny kitsika. Ananjanjo indray zany ndry dia mba eritrereto. Ka rehefa tsy tafavoaka ny dedidiana ary kala. Tsy ineto izany tena marina. Dia mbola tsisy mpahafantatra dia ndao karakaraina aho. Teo foaty eo iny. Manala zaza zany ne ka tena lozy. Koramaty dia efa izay ny anjarany zaniko. Dia hipetraka any amin'ny ra-dadany. Eo hita eo ihany aloha zany. Fa ty olana ity aloha izao mila vahana aingana dia aingana. Ka tsy hita hoe vahana atao ahoana izany fa alao aterany ihany. Tena lozy ity. Dia raha hiteraka ary izy dia aiza izy ny fana? Mba any amindry kosa moa kia. Ndry io aza daladala fa ndraiky niteraka aza feki tsy raisiko dia isy. Za mazoto ny ampifana anazy fa mba jery indriny toetra ny vato. Iangeny kisitina be tamin'ny dada marary teo aza lazany fa aingakaingana ny tany dia tsika ilay niresaka tamin'ny dada marary iny. Verena aingana ohatr'izao. Iny nge misy toetra be. Ka eo ilay problème. Zay anie mahatonga miteny andry hoe maninona raha hoentina any amin'ny renin-jaza izy? Za indray aloha dia tsy ho azo indry amin'izany fa zavatra fa tenenina. Ka rehefa tsy hanao indry dia aleo anaovako anazy ary. Iza koa ny hiaritra fahafambaraka sy fahasahiranana amin'izany eto. Fa iny ty batainao raha lisy a? Zezika kely ateriko eto fotsiny rehetra iradesy. Enao anie tsy tokony hanao reraka fa olona mitondra rano e. Izay anatitra kely an'ity ese tamboly etsy fotsiny re radesy a. Aleo ataoko na alao atsoko sedy lalo hitondra an'io raha ohatra ka anina fa manahirana ianao ko so dia afa-ja azy eo ko aiza ny tany aly. Manamora ny fahaterahana ny fanaovana rarava dezy a. Fa onto koa aloha raha lisy a. Akory? Firy volana moa zany zao izy io? Tsara haiko any efa bebe ihany io a. Ka ianao mantsy milaza hoe manamora ny fiterahana ko nga efa akaiky. Tsy efa kelikely ve sy efa elaela ihany zay a. Ohatry ny hitako ery raha lisy ny hafalian'izy telo tany Antsirabe any raha mahaenao hoe nitojazy ianao. Mialo zao izy efa tramivavavy efa samy nahita dia tena faly ery hoe mbola nanjanjon'izay zaniko. Zany a. Raha ohatra moa zany zao ka mbola miteraka any amin'ny telo any tsika asianao 10 zany ny zanakitsika. Aya koa le radesy Andry. Tavitatsony kosa moa mbola misy telo. Taoko ianao mbola jaune kely io e. Io ntsay ianao radesy a. Fa resaka aloha zany resaka fa nga moa zany tsy tokony efa hanokona sakafo atoandro zao tsika fa io zezika na olo avelao eo fa
misy mibaty eo foana io rehefa atoandro rehefa mandalo eo le sedy. Ka nylokany ke fa mitokonao apatanao fa miandry kely azo ikesikesika fotsiny sisy. Ay ve oe saika adiny kokoa hoe nanzay zao anafatra andro mihaja angambany hoe andefa lambanjaza raha vao misy taxi borosy miakatra dia afarako ny sofera. marina tokoa izay fa aty amintsika ty sady tsara misy lafo be raha senjasenja misy. Eny ny ankizy ve dia ho sarotiny eo amin'ny firy moa zany 4 metatra zao no ampy fa ohatrany efa tsy tadidy intsony. Koa nga dia matadidy intsony fa dia zery zareo vehivavy any Antsirabe ihany vao mety mahay an'izay. Aleo dia vitana ty. Tsy aleo ve raha lisy mba miadanany any amin'ny ankizy any an-drenivohitra any dia miaraka any atsika roa miara mifana. Ohatrany tsy dia mazoto hiaka tsara zany aho raha teza tsy aleo moa aty ihany ka. Sa indray raha lisy dinio ihany aloha fa mbola elaela koa ane zany fa zao fotsiny ianao zao no mieritreritra an'izany fa rehefa tena ho avy aneny tokoa tsy isy ohatran'leny an-drenivohitra any. Eny 8 eo ihany izay fa raha tezy zao ny antaniko inona mba tenda tezy vehivavy sa lehilahy. Raha ny eritreritrako aloha aleo ny anahy lahy fa ny anahy lahy tokana iny miajako. Ie za koa aloha dia tena aleo lehilahy fa fa efa bavy be zao koa nge ny anaty eo aloha e. Eny tokoa ary inona moa le ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao rehefa le hijery zazakely ao akibo. Fotografia moa ve sa inona izay fa ny haiko zany da desika. Tokony mba hanontany any amin'ny rasazy ihany aloha raha ohatra ka anina ohatry ny fantatra meloa noho izy io amin'izao fotoana izao amin'izay zavatra izay. Sao dia mba mahafaty zany raha teza. Ny olona rehetra tsisy matiko ianao rery ve no faty ianao an'izany. Ohatry ny tsiloviny fotsiny any an-kibo e. Za zany iziko. Matahotra an'izany aho raha tezika. Fa kevy niakatra tany nareo e? Ie, manahoana aloha nareo rakizy? Salama nareo. Salama izay fa nareo mivady manakory? Tsisy atahorana aloha hatreto fa dia salama tsara. Salama fa reraka ledy. Ameo seza aloha renareo fa tena enjana tokoa aloha zany. Fa nga efa tsara ny lalana zany ny ara-niakatra nareo mivady. Efa mba metimety ihany aloha tsy ohatran'ny taloha e. Dia mbola afaka mivoyage ve ianao ry mamalisy amin'ity kibobe anao ty a? Izy aloha rerakeraka fa tsy maninona fa sao tonga ty izao ke. Ary tena enjana zany. Za zao mbola nieritreritra hoe mety any amin'ny ray volana any ny kibo mamalisy na mahery kely ka efa ho teraka ty izy. Dia oviana zao no niteraka? Sa fantatra efa kaikaiky ihany aloha velagela ihany zay a. Andrekaiko. Tsy fantako ahoana fa ngana raha tsy manatona rasazy ihany. Tsy dia azoko le rasazy fa le rian-jaza tao an-tanàna tao ihany natoniko. Dia ahoana ozy? Izy tsy miteny fa mitombo tsara fotsiny hoe le zaza dia safosafony dia mihoatra foana isaky ny tapa-bolana. Zay mihitsy le olana. Fa olana ahoana ry miora? Dia fa inona aloha no tena antondihanareo zany sa hoe hiteraka? Nga moa tsy nampitainy mihaja le afatra nafarako an'le sofera iny hoe ahoana? Mba hijereo lambanjaza zay mba tsaratsara ty fa tsy isy ny teny azany dada.
Sady ny lambanjaza ny be da be ny atsena eny tsy mila iomanana izany fa rehefa hoe vonona ny vola dia mividy fotsiny. Fa nareo izany efa tonga dia vonona hividy fitaovana io. Any vonona ve moa tsy vonona fa le vola zao no ohatrany misy tsy ampy kely dia mba aty aminao zao izay ny kaisan'ampy. Sady anay kosa dia mahay mividy an'izy eny an-tsena dia mba mila androky anay. Izany avy tsy diso programa. Fa akory? Diso programa nanakory moa fa tsy manana fotoana ve ianao eny an-tsena sa? Izy aby izany. Dia ahoana ary izany. Tsy azoko mihitsy any izany ry miora. Dia anareo io ve izany izao mandalo sa hipetraka? Raha ny programa aloha izany hijery an'ilay lambanjaza fotsiny dia hody io. Tsy mety izany ry dada. Io kibe amin'ny mamalisy ve ny entina dia hitotototona amin'ny lalana indray. Ny tokony ho izy aleo izy mijanona sady tokony araha-maso ny sage-femme maty mihitsy izany ny fahasalamany sy ny momba ny zazakely rehetrarehetra satria nareo moa tsy aty niteraka. Mbola tsy fantatra fa hoe any an-tanàna any ihany aloha. Aleo aty miteraka. Ny tsy azonareo mantsy dia izao, izy olona efa be taona, izany hoe mila fanaraha-maso tena akaiky dia akaiky mihitsy momba azy. Izany ve? Dia aleo izy aty miteraka dia tokony mijanona izao izy izany mba ahafahana manara-maso azy mandra-pateraka. Dia akory izany Radeza? Ka inona moa izany no atao rehefa Izao dada. Izay izany no mahasoa. Izao dada. Dada raha ohatra hoe mbola te hiverina any an-tanàna dia afaka mivezivezy eo ihany fa aleo izy karakarainay aty aloha mandra-pateraka. Ka ny any an-tanàna koa mantsy ny tsy azo ilozana ny fambolena sy ny fiompiana kely dia Eno ako izay nge ny teneniko amin'ny dada eo e. Ary hono any efany. Ka raha mbola ho ela be moa izany izy vao teraka dia Ory dada kibongeza be io ve dia mbola ho ela be manakory a? Sady li izy tsy fantatrareo akory ny amin'izay. Ay moa izany dia ho jerena any amin-drasazy. Eny ary fa dia akinina aminao izany ny mikarakara azy. Mihaja ve moa hita tena iny eo? Meo ary ilay anarana. Rasimbola Lucienne. Da tsy toerana naterahana. Firy moa ny data naterahanao ry mamalisy? Fangatsin-drimy be voky. Izy ka. Izy? Ie. Dia afenao anatin'io akanjo be io izany? Mangika ary fa niala tany an-tranoko. Fa inona indray moa izany izy? Mamanay. Dia firy ilay taonanao? Dia no any amin'ny 5 tany ho any teraka. Re olona, fa maninona miandry efa ho antitra vao miteraka? Mba fantatrareo moa ny efehan'izao zavatra izao? Ka nay izao vao herintaona ny fanambadiko. Herintaona? Tsy azoko. Izy izany tsy tena hoe mamako niteraka fa mamakelinay. Dadanay izany hoe maty mamanay dia nanambady fandroany dadanay dia herintaona izay ny fanambadian'zareo fa izany hoe izy aloha tsy napozina hoe izao ny toyany fa izay ny eritreritra hoe mba ny fanambady fotsiny hoe mba namana miara-mipetraka. Fa inona moa izany mety olana fa efa zaza fandiminy ihany ty tsary nisy olana izany mihitsy ilay efa bavy teo aloha. Ka tsy le hoe teo aloha ny olana fa le taonanao mihitsy. Efa tsy tokony hiteraka intsony ny vehivavy amin'izao taonanao izao mantsy. Eo amin'ilay fahatombanana mihitsy ny resahana. Dia hoe mety tena problema be hoe ozy izy rasazany ny terahany izany. Tsy maintsy ho araha-maso akaiky aloha izy. Ary efa nisafo ve? Tany amin'ireny zaza foana izao no nandeko.
Ary zany iziko ny vehivavy rehefa hiteraka 3 volana eo manomboka amin'ny 7 volana eo dia tsy maintsy mandeha misafo dia arahana maso akaiky foana mandra-pahateraka. Ka nirasazy any aminay kizety-mbelona tsa mampite andeha aniko. Fa 4 volana io izao? Dia tsara haiko any. Moa zany izy madamako. Izay mihitsy nanantonanay anao Rasazy fa dia mba mingavy anao tao izay azo atao satria za koa aloha mahita hoe enjakenjana ihany ilay izy. Esory lonkapa dia esory ihany koa iny par-dessus be iny fa ilanja. Ay. Dia miakatra eto izany? Miakatra ambonin'io izany io. Ao. Zay. Dia afreto ny tanakanjo aloha jerena ny tension. Ao ah. Sao dia mampaharaky terena amin'ity zavatra ity ry madama. Tsy maninona zany io za matahotra ianao. Tery be ny tanako. Tsy maninona ho aho io fa miaritra kely fotsiny. Maharaky alakely ah. Zay. Ambony be mihitsy anie izany tensionao zany Fa firy izy eo Rasazy? 15-11. Ay. Tena ambony marina izany dia inona ny atao amin'izany? Tsy dia tsara aloha ilay mihina fanafody fa ny manao repos mety aminao makaina tsara tsy manao reraka. Dia misy sakafo fadeko za sa misy tsy maintsy hohaniko? Eny misy ihany aloha ny hoe ity tsy tena hohanina be loatra fa aloha tena tsy hoe tsy tena mifady be satria ianao olona be voka. Ay. Fa misy sakafo andraso fa atoroko anao rehefa avy eo soratako anaty carnet. Dia raha misy fisehoan-javatra hafahafa any dia miverina aingana fa tsy mijanonjanona any. Eny ah tompoko. Maty ara-teza. Maty tena manaikitra an'izao hoe. Nga Maty fonjy eo ara-teza. inona moa no azoko atao anao eo fa mahereza fa Ay. atao akory fa zay le vehivavy miteraka. Manaikitra an'izao ra-teza. Ary aza dia mitabataba be aloha fa ohatry ny maseka ny le Rasazy ato. Camarade ra-teza. Mitangolongoloka ohatran'io moa fa tsy avy ny kely ainako. Ka tena tsazaky. Tsa vita tsondra mbola misy ohatr'izao. Mandehana mivezivezy fotsiny amin'io lalatsara io. Mifotsy eo ara-teza. Ka inona no ataoko anao eo e? Maty ahoy Ay. Tsary teraka tsony aletesy fa maty ahoy. Faranty. Dia mitangolongoloka ohatran'io moa ary avelao fa marary azany zany. Tsay. Maty ahoy. Koa marary tsongonao. Marina tsy ohatry ny olona roa ty ny mihetsi-jaza. Raha matoty fa ina ary ty mitorevaka fotsiny eo amin'ny tany eo. Mandehandeha rano lala tsara anie nasiako ataonao Ay. Ohatra ny tsa ho vitako Rasazy fa tena maty ny lamosiko marary be. Tsy maintsy miaritra fa inona efa tsy ela tsony anie io Tsa vitako Ka raha vao mijanona fotsiny eo ianao dia tsy hetsika mihitsy io zazy io. Maty aho mazary. Alefa aingana mitsangana. Tsangana aloha. Tsany sao tsy tia. Mandehandeha rano trano aloha aingana. Tsa vitako Rasazy Atao fa vitanao io Alefaso. Fa mbola ela ve izy ty Efa miteny aminao hoe tsy ho ela tsony io fa mandehandehana fotsiny aloha. Maty aho Mba meo paracetamol aloha io Rasazy fa dia maharendrena ny miaino azy mitaraina ka. Paracetamol inona Ramsea? Tsisy idiran'izay paracetamol zany io. Manala fanaintainana koa. Andao indray aloha jerena vetivety
Rabaina ry dada sy mama men'Andriamanitra ny fara zany. Dia misaotra betsaka le rofa. dia misaotra indrindra. Teraka soamantsara tao ihany rehefa sahirana ihany raha lisiko. Za vao zakany tamin'ny mihitsy hoe nanahoana izy tao. Tena nahazazy ary miora. Tena tsara nisy ohatra zay. Hafa kely ty fiainany ty nahazo zandry ihany zany zaiko. Misaotra an'Andriamanitra fa nahazo lahakelika. Iza mariny ty anarany? Ia moa izy teo rany. Marina raha tsaroko. Izy ary moa izy teo. Andrekako fa hoany zany ry dada? Any amin'le kariny an'le rasazy any azo ny anaiko io zany efa ho teraka iny vao hoe izy ary no atao anarany. Ohatry ny hoe mitatsaroko fa tsy mba manina efa ela ve ty anarany zazakely? Hita ho Efa tsy miditra ambolontsony le izy le roa. Tsara aloha rehefa salama enao ihany zay. Izy aloha misy tovizany amin'ny anaranareo telo da ihany ny voalohany fa le toyany iny tsy tadidiko. Ka maninona ary no miteraka rehefa hatramin'ny anarana avy ny tsy vita? Ka nga hita moa fa dia efa nomen'Andriamanitra aloha io dia ifaliana. Sy nendry miajaka moa zaza efa teraka io mbola asiana fanontaniana be ohatr'izany a. Fa nga moa nareo zany tsy mba faly na azo zandry. Eno ahoana moa ny tsy ho faly fa ohatrany hoe raha ny tena marina amin'izy teny ohatrany hoe tokony ho zafikely-nareo. Fa atahoana moa fa dia raisina am-pifaliana izay nomen'Andriamanitra tokoa e. Ao mba jereko ty izy. Tsia, io ary be torimaso. Dia dada zao. Zavasakiteny. Enjanako ty fitovizan'olombelona ty zao dia efa hita sady le endriky dada eo aminy. Jereo any ny oriny ary mba aiza ho ahy mioty. Zara voasaika. Ka fa nga izy tsy niantso anareo e? Any amin'izay ny telefona hatrany anao. Nisy asa nataony vadiny any dia lasany daholo izy maika be hono dia tapitapoka be le izy fa mampamangy tokoa hony. Dia arabaina hoe fa rehefa tonga avy any izy mandaly ihany. Eny ako. Dia gaga mihitsy ny hoe izy koa any tao ohatra tsy dia nitsiditsidika zany mihitsy. Dia inona zany mba azoazon'ny mamalisy amin'ona kosa inona no atao laoka? Mety aby reraka izy aho fa tsy maninona zany a. Fa sao dia mba misy tsarotsaronaoko. Any amiko ohatra misy akoho vavy izay fa afaka. Sao dia poulet de chair zany. Akoho gasy zany ka. Tonga dia izay zany atao. Aleo tonga dia izay aloha ny ataoko androany dia mba nareo manao andrapitso. Ny androany tonga dia ataoko daholo. Dia mba nareo zany mendraikitra andrapitso. Mahatsiarotsiaro hanikotrana hono izy io. Iza koa tia mifana dia hanikotrana ry mamalisy fa inona ary tia fa hanikotrana inona? Mangazo sao nohatra mba te tsarotsarony vavako. Mandritra anao izany. Eny tokoa aloha e. Raha sazy teo ohatry ny teny hoe le nono mbola tsy miakatra dia mba resaka re iny e. Ka raha ohatra misy ihany le mangazo rakizy koa zany dia inana? Sy isy dada koa manahirana moa zany e. Mangazo hoe zao tsy mbola mangidy. Zay zany efa milamina iny farapitso a? Ie. Dia dada miandry eo aloha fa andeha fa tsy afaka miandry ela fa za makiasa. Dia ahoana tokoa moa zany ny programa fa any an-tanàna koa any le omby ho teraka. Dada ny olona teraka aloha zao mivonjena fa ny omby avelao any a. Avelao ampiterahan'izay any zany fa ny eto aloha hatrehany. Ka sao dia anaovany zalako toto aoko maty ny fananana. Rehefa salama tsara mamalisy ody any ihany fa inona ary ty? Eny ary reraka izy a. Bebe za aloha dia hiomana kely fa andeha hijery paka. Pakina koa zany ry tova. Aya misy paka zany. Eny amin'ny ville eny sady tena fetifety be any eny bebe. Soavaly de bois maneza iny. Za koa bebe andeha. Za hiaraka amin'le tovo. Avela amin'ny bebe ve?
Mietana, ianao efa teneniko foana tsary atso ana bebe zany mamy. Zanako ianao fa zazafikelyko fa ile tovo zafikelyko io. Maninona moa raha miantso bebe? Ka elange eo azy zanako tsy mitovy anareo sy le tovo. Ny olona rehefa maniraka dia hoe tia ameo amin'ny bebe anareo. Ka ny olona zany tsy mietana, enao zanako naterako, mama tokony etsoinao afa tsy bebe zany. Dia alao anaisy le tovo mba samy antso bebeko. Ila ty dia sarotra teneny, marina zany zaza. Dia avila bebe andiva izay sy metana. Dia mandana zany fa tandremitrary io zanjinao io le tovo Dia mba mivola kely any bebe fa tena tsy misy any aty aminareo lahy. Ka aty amiko nga zao misy vola any amin'ny dadabe maka aloha. Dia za koa ve bebe afaka maka volana any dadabe? Le kely ty marina efa hoe za mamanao fa tsy bebe, dia ingara iny dadanao iny papanao iny fa tsy dadabe anao zany fa dadabe an'le tovo. Dia dadabe zany papa? Ie zay mihitsy. Dia bebe zany lasa mama? Tsy lasa mama le kely fa zaho mihitsy mamanao Eny ary. Ndao le tsy metana ary tsika andeha. Zao no nampetsoko anao raha Lisy ary mitora aloha fa aza mijaridina fotsiny eo ampivoatra eo ianao fa resaka tena matotra ny ty resaka olona zaiko ty androany. Ka hoeto angy ana ora dezy ny teninao fa ako any maiky hitondra le metanaka fanafody. Fa maninona moa le metana? Mikoaka be izy any dia maneny. Eny ary rehefa nandinika ny zava-misy amin'ny fiainantsika raha Lisy tapa-kevitra fa aleo mihitsy dia misaraka fa tsy vitako intsony. Aleo mihitsy dia mifampitsodrano Fa dia nanakory loatra re raha deziny dia tsy maintsy zay ve Enao raha Lisy aza mody mandreborebo sy mody fanina eo ianao fa fahalalako azy anie avy aminao mihitsy ny fototra mahatonga ny korotany. Ka ny zanakao ihany tsinona no manjakazaka mifananako koa. So dia mivadika toa raha dezy ty marina mafy. Tena marina ny voalazanao fa mivadika mihitsy ny lohako amin'le zavatra mitranga. Fa inona tsara ty mahatonga anao hoe hisaraka amiko? Ka zany hoa na ny vokatra ny taniko sasany reny amidiny zanaka ao atsokosoko, ny vokatra miakatra zara ny ankizy any Antsirabe raha mba mahazo kely, tapitra ny zanaka ao aby izy menakavy. Dia zany ve dia mba ho rariny raha Lisy Fa dia tsy azo alamina mihitsy ve zany raha dezy fa dia mamena tsola efa fitoana ve mivadina efa lehibe dia mbola hisaraka an'izay. Raha Lisy telon'olon-dehibe ny ary fanapahan-kevitra dia ilahy. Rehefa zay ny dia zay, mbola voafito taona aza zany no nivadina efa zao ny zavatra mitranga ka maika moa ka mbola hitoy indray. Dia aiza ny tany alendreo fananan'ireo ve tsy ho tapitry ny zanakao? Zanako tsy mahazo na ny kely aza. Ka le zanakao koa anto miavonavom-belona tsy hita sy anjaisana azy koa hay na makaty arabe raha dezy tsara mba ataony Ka raha miavonavona azy izy ve dia izany no anaovanareo menakavy ny fananako? Tapitra treo raha Lisy mba moramora ho aty vavy Ka mandreraka tsinona koa? Mba jerijery eo ihany le metana kely fa mbola kely any zanantsika iny. Za ve moa tsy jerijery azy fa tsy maintsy ho taizana sy alehibe azy ny izy mahazo izay anjarany. Fa aleo mihitsy ny dia mifampitsodrano raha Lisy tsy vitako intsony.
Tena zay zany ny teny tatesy fadany a. Tena zay ny teny joralisy a. Tena zay fa sody manko rehefa manatokatrano an'izay avomoa mipody aho hoe. De maharena tokatrano raha mbola hanorina tokatrano any ambadimbadika any ianao fa raha izao no mbola mitoy ny fiarahana de asy azo an'ireny zanako ireny fa ho tapitra ireo mianakavy eto mifananako ary ahoroniny etanao de lasa amin'izay ianao mandefa mahasosotra mijery anao eo. De eo koa zany ianao sy ny tanonao fa mahatsorena. Andoro le mietana andrefa tsy misy hijanona antsika trony a. Atao veloma tatabe an'lahy. Fa inona zany vaovao aty zany ry dada? Zany izy fa nalefako tato fa nahatsiravina le roa. Fa inona ny tena antony? Dada ve de tsy mahalala menatr'olo le fa antitra io mbola misaram-panambadiana ihany? Ka rehefa mitady hanimba ny hoavinareo ange de aleo mihitsy tonga de adaboka no fampitsodra no mety. Io ary le fanahinay. Mitombona mihitsy le eritreritra. Ny zanak'le ramatoa mantsy fetsifetsy. Fa fatapatatra mihitsy. Ay mihitsy mantsy fa tsy napoziko le roa. Ka raha ny tokony ho izy eny raha za mantsy mieritreritra le fisarahana mamenatra be de ahoana zao ny zazakely. Aza malahelo amin'izany nareo fa efa misy solony ihany. Maninona? Ary izy tsara toetra lavitra no reo. Izy olona tsy niteraka mihitsiny raha maro tiany ery andafy avaratra letsy. Dada, tsy mety zany. Inona ary ty e? Fa maninona raha mipetraka fotsiny amin'izao olo lefa azo amorotevana io ve de mbola andany andro akavady ihany? Ka izy ary no ikarakara eto e. Mba eritrereto ane le tsy fetezalizy isaraka de makavady isaraka. Raha nisaraka tamin'iny zao dada ka mahita klema amin'le raha Martine zay ndray de isaraka amindray. Ka mety isara maty indray ngamba zay amin'izao ka. De aveo koa hiteraka koa de ahoana koa? Indray ngamba aloha tsy izy tsony. Iza ny alalana an'izany ko le teo ary zao efa nieritreretina tsisy nefa ko jereka mbola nisy indray. Sady raha Martina tokoa aloha tohatro mbola tovitoviny ihany. Zaza mieritreritra an'izany moa dada fa mahakamo. Ka ny tena alako mantsy le roa de ny vavan-dralisy izy. Maninona zay vavany ihany e? Ko nareo miady ve tsy hanao vavy izy? Sodono hoe efa any amin'ny tokantrano vaovao any ray izy ny kotabatabaina ampidina. Izy aza zany mieritreritra mbola anambadiko. Andray ve no anaiko tsindritsindrina amin'izany eo. Ve zazakely sa mba olona lehibe saina ihany? Nenay raha Martine efa vita resaka. Maninona? Efa vita resaka ho anenay sady izy ane le roa mbola tanore. Dada, tsy mety ho azy zany. Indreo ve zazakely sa olon-dehibe? Jinga zay ataondra Martine, zay ataondra lisy de ho enaranao koa. Ka nareo tsy neny an-drenivohitra eny ne tsy afaka hikarakara fa aleo moa le roa de zay nefa fanapahakevitra. Dada, so ka misy zavatra mitranga eo indray de anelingelinanay. Rehefa tsy azo sakanana ianao za aloha de tsy manaiky an'izany mihitsy. Atabo ihany zany. Ka ny akoho le roa efa zay ny hevitro de zay a. Ny tsy azonao ane dada de zao e. Enao efa rangonaty sy ty moa ataon'ny olona tsony. Fa mataony olona manaiky olainao vady de ny fanananao ny kendreny. De miala mainy zay nateraky ny kibonao amin'izany. Mba azonao ve zany e? Ka raha vao mitapitapy eo de dakako indray andeha tany e. Tena miaika anao ty mihitsy ako. Fe enao ty ve olona azon'ody zany naninony? De tsy azo ahodina amin'izany zany ianao? Lava be letsy le resaka fa zay ve ny tena tondrian'ny lahaty sa ahoana? Za aloha de tsy mankasitraka an'izao zavatra ataonao zao. Fa rehefa tsy azo ahodin-doha ianao fitaorereo fiainanao de aza miantso antsonay intsony. Na andeha azy lahy inona ny rarahiko an'lahy. Mankasitraka an'izao zavatra ataonao zao.
fa rehefa tsy azo ahodin-doha ianao a vitao rereo fiainanao dia aza miantso antsoana intsony. Na andeha azy lahy inona ny rarahiko an'lahy fa ny anay sy raha Martina letsy efa mipetrapetraka tena fitiavana matotra fa tsy tahaky ny en ralisy. Ty vao tena raharary izy roa. Fa ahoana e? Lozy tia manjoha antsika. Nisy olona iny ny teny tamiko teo, tsy azo apetraka ela be ato ny fatin'ny dada fa efa lasany ny trano. Ahoana tsara? Efa nisy ny vidy zany ty trano ty hony. Na mety lera Martina. Andrekakio. Izao zany zao na dia maty ary dada dia tsy eritreretin'ilay olona hoe anazy io trano io fa tsy tian'ilay olona metrahana razana hony ao. Dia hoe tsy azo hereta-tory ato fa tonga dia alevenao androany ny fatin'ny dadanareo. Tena marina ve zany? Zany ny resahan'ilay olona tamiko teo. Tsy andolotsika ho any dia fanazava resaka amin'ilay olona ko izany koa ve dia ety? Fianakaviana ary mbola tsisy tonga akory. Ka izay mihitsy zao ny olonako. Tsy maintsy alivina androany aliva zany zao fatin'ny dada. Aza manaiky an'izany moa e. Ka na tsy anaiky ary tsika inona intsony ny azo atao amin'izany. Tsy ampiverina inona zany fa efa lafo zany ty tanàny ty, tsisy atsika intsony aty, izay ny marina. Andriamanitra. Miara-maty amin'ny dada daholo zany zao zavatra rehetra fa dia miala mainy tsika rehetra. Zay mihitsy ilay olana zay. Dada koa moa ty efa tsy eto tsony iresahana an'izany. Lera Martina koa ny zany no tena maha olon-dratsy azy. Zao rehefa maty dada dia tsy hitako ny nalehany. Hitako. Enjana rangaty dia ahoana inona ny atao ry zareo? Ho za reto mba sendana fotsiny maheno an'izaniko. Raha salamiko aloha tokony resahana ilay olona e. Dia manao arrangement tsika fa ahoana moa mifananantsika no omena azy daholo. Ilay olona izy? Ilay vidy an'ilay tranoko izy indray. Tao ako. Zareo ohatra tsy te hifandrirarira intsony, tsy ampiverina inona zany fa raha ohatra tsika izao hiady aza zavatra zany vola be koa tsy maintsy ho lany any amin'ny tribonaly. Ngasany raha mora aminareo. Tsika ny tompon'ny fananana. Ka na izany ary ekena fa manana ny rariny tsika nefa mandra-pahitan'izay ho rariny tsy maintsy lany fotoana be, tsy maintsy lany vola be. Ka maninona moa ko fananana be ireo very mihaja dia avela ho lasan'ny olona fotsiny. Zao ary ekeko fa marina ny teninareo fa ny hevitra amin'ity androany ity aloha zany zao no tokony ho karohana. Inona ny ataontsika? Inona ny ataontsika satria rohan'ilay olona tato tsika hoentinay izany fatin'ny dada. Ka efa miteny aminao hoe maninona tsika raha miaraka any dia mba hiangaviana aloha izy. Zavatra tsy possible mihitsy kosa nge zany e. Izay tokoa mety e. Ndao hiaraka ho antsika. Dia hiresaka aminy hanao arrangement aminy hoe mba mijanona 2 andro eto aloha ny razana. Zary mbola te eritreritra izany hoe tsy alao arrangement famerenana ny tranontsika ny atao any rehefa samy hanao an'izany ihany. Afaka eritreretiny zany fa ny tsy elan'ny razana tato aloha ny tokony mba hiangaviana aminy. Ndao ary. Renareo teo Adama. ireo nanomena ny tantara: Solofo, Hery, Jasmin, Totso, Simonette, Saondra, Yaina ary Onjy.